Ravana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Famonjena. Teny ambony sy mahavesa-danja indrindra amin'ny finoantsika izany. Nefa io teny io ihany koa no mahavery ny olona maro. Ka mahatonga azy hikatsaka fiangonana maro samihafa. Mba hanana ny antoka hoe tena ho voavonjy tokoa any am-parany any. Misy aza fitenenana manao ny hoe tsy anaram-piangonana neny mahavonjy. Dia voizina ao anatin'izany fa mety avokoa ny andehanana mivavaka ny fiangonana rehetra. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo ety am-piandohana dia ampahafantarina anao fa tsy ny fiangonana rehetra no mitondra ny olona ao amin'ny famonjena tena izy. Fa mety hitory ihany izy fa tsy tonga ny amin'ilay Jesosy Kristy ilay famonjena izay ambaran'ny soratra masina ho raisintsika anio. Anio isika dia hifantoka amin'ny mofinaina voalahatra amintsika dia ny Efesianina toko fahavalo ny andininy Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy ary ny andininy fahafolo. Dia andraisantsika lohahevitra manao hoe ny famonjena raisin'ny olona mahatoky. Ny famonjena raisin'ny olona mahatoky hitantsika eo amin'ny andininy fahavalo sy fahasivy no maniraka azy hiasa. Ny famonjena raisin'ny olona mahatoky no maniraka azy hiasa. Ny teny hoe fahasoavana eto dia tsy afa-kory fa entina manambara n'ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Omena ny olona na dia tsy mendrika izany aza ny olona. Omeny koa nefa io maimaim-poana, omeny ampitiavana ary tsy andrasany tambiny avy amintsika olombelona. Zany fahasoavana zany no ambaran'ny soratra masina eto fa entina sy efa nentin'Andriamanitra mamonjy ny olombelona. Arak'izany ny fahasoavana dia tsy afa-kory fa fisehoan'Andriamanitra manetry tena eo amin'ny olona ary tena fandeferan'Andriamanitra mihitsy manoloana ny olombelona. Ravana malala ambaran'ity perikopy eny am-piandohana izay tsy isany voafaritra novakina tamintsika tamin'ity anio ity fa arena omen'Andriamanitra io fahasoavana io. Famindrapon'Andriamanitra omen'ny olona io ary ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no andraisantsika feno an'izany fahasoavana izany izay ilay famonjena omena ho an'izao tontolo izao tsisy akanavaka na dia very tao anatin'ny fahotana aza ny rehetra. Manaraka izany dia misy ihany anefa fitaovana hoenty mandray an'io fahasoavana io izay hitarihan'ny soratra masina antsika androany. Dia tsy afa-kory fa ny finoana io no tanana ampiasaina velarina tanandroa mihitsy andraisantsika an'izany fahasoavana izany. Mamerina antsika izany amin'ny tantaran'i Simeona. Rehefa notazana i Jesosy Kristy nentina tao amin'ny tempolin'i Jerosalema dia notrotromy teny an-tana mihitsy ilay fahasoavana tonga amin'izao tontolo izao. Sika kory avako asain'ny soratra masina ankehitriny mba hitrotro mihitsy ataontsika manakaiky ny fotsika izany hoe tena nandefitra tamiko io Andriamanitra io, tena nahari-po tamiko io Andriamanitra io ary tena ny fahasoavany mbola izany no velomako hatramin'ny andro anio. Ravana malala eto dia arahin'ny epistily ary tena hitenenany mafy antsika fa tsy avy amin'ny olona izany fahasoavana izany. Tsy nisy dingana akory ary tanterahan'ny olona mba handraisany sy hampamendrika azy izany. Fa tena ambarany teny baiko izay ampiasaina eto hoe gentillesse n'Andriamanitra mihitsy io. Tena fahamoram-panahin'Andriamanitra ary fahatsoram-pony mihitsy amin'jeny an'izao tontolo izao. Ary mahafinaritra amin'ny tolotra omen'Andriamanitra antsika io tena garantie à vie izy io. Izany hoe rehefa mbola velontsika dia afaka maninona? Afaka tena mandray atanandroa an'izany fahasoavana izany. Fa rehefa tsy eo amintsika intsony kosa ny aina dia tapitra hatreo ny famindram-pon'Andriamanitra fa miandra ny fitsarana marina isika. Tsy hoe tsy misy vidiny akory ilay famonjena raha koa ka sokafana ho an'ny olona rehetra ary omena maimaim-poana fa izany mihitsy ny tena isehoan'ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe sy malalaka omena amin'izao tontolo izao. Asan'Andriamanitra no mamonjy ny olona fa tsy asan'olombelona. Tsy marina arak'izany ny finoana amin'ny teniny hoe
miasa mba ho voavody. Alisany nalatsaka ny fiangonana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny hoe namidy ambadika ny famonjena tamin'ny alalan'ny indulgence. Ka izay mavita betsabetsaka sy misimisy kokoa ihany no misitraka sy azo antoka fa anana io famonjena io so tanteraka aminy io famonjena io rehefa nyparany any. Tsy vidiana ry havako ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy fa omena maimaimpona antsika. Ary izany tokoa ny finoantsika protestanta réformé satria isika novojen'ny tompo dia miasa tsika ho setry ny fitiavana izay nasehon'ny tompo antsika. Manompo isika satria izany no anjaran'ny olombovonjy. Fa tsy ny asa fanompoantsika no miteraka ny famonjena ho antsika. Hitandremana mafy ny fampianarana nohatra nataon'i Jesosy Kristy rehefa teo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra ka nilazany hoe tsy fantatro akory ianao. Tsy ny asa no mandeha mialoha fa ny famonjena. Ary tsy ampifamadiantsika mihitsy ireo no ny amin'ny famonjena ndraisitsika zany naresy lahatra atsika. Dia miezaka amin'njototsika manatanteraka ny fanompoantsika. Ndery fiangonana fa mila milamina ihany ka isika. Fa sao dia sanatria ny asa fanompona no atao ambony lavitra no ny fitoriana amin'ny famonjena ho an'ny olona. Fa sao dia ny asa fanompona ihany koa ndraindray lasa sakana tsy hamonjena ny olona maro izay sitraka Andriamanitra samy sitraka an'io famonjena io. Any amin'ny numeritiko fa 1:7 dia misy tantara magaga teo fanokanana andreo olona tamin'ny andro Mosesy. Fa nisy ireo lahy tsy tonga tao amin'ilay fanokanana nefa ihany koa naminany izy teny ivelan'ny toby dia avy ilay Josoa mafana fo hoe andana izy raharao tsy hanao an'izany satria tsy tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa hoy Mosesy hoe zarako aza mba ho lasa mpaminan'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra ary ndeha izany fiangonana ataontsika fanamby fenitry ny asa fanompoantsika. Ho ataontsika aloha lahara zany hoe famonjena ho an'ny olona rehetra ne no antony nanangana ny Jesosy Kristy sy namezany fahefanantsika hitory ny filazantsarany amin'ny fiangonana. Dia horaisitsika ny tapany faharoa amin'izao soratra masina izao hoy isika hoe ny famonjena raisin'ny olona mino no maneraka azy hiasa. Fa ny famonjena raisin'ny olona mino koa no mitarika azy amin'ny fahatsarana. Ny famonjena raisin'ny olona mahatoky no mitarika azy ao amin'ny fahatsarana. Ny andininy 10 no ahitantsika izany. Averina eto ny amin'ny hoe mahavoarin'Andriamanitra antsika. Ny amin'izany asa paharirana nataon'Andriamanitra izany no ambaran'ny epistily eto. Ary eto ariary fa finition kay natao tao amin'ny Jesosy Kristy io. Tsy hoe tsy lavorary akory ny olombelona nataon'ny tompo fa efa tafiditra ny ota dia nanomboka simba ary tsy maintsy nisy fanarenana indray natao. Dia ao amin'i Jesosy Kristy no ahatakarana izany hevitra ny fahatsaran'Andriamanitra tao amin'ny fahariana izany. Ho tanteraka izany ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny olona tany am-boalohany. Ary ao amin'i Jesosy Kristy ilay fiainana ao no misy izany fahatanterahana izany. Fa nohariana tokoa ny isika tsy ho faty fa ho velona mandrakizay ara-mandeha amin'Andriamanitra. Amafisiny eto fa manahaka an'Andriamanitra izay tsara hoe ny mpanao salamo sady mpanao tsara ny voariny. Araka izany dia noforonin'Andriamanitra tamin'ny fahatsarany isika ka tokony hanao asa tsara ihany koa. Ary ny tena lehibe ao anatin'izao epistily izao dia hoe ao anatintsika ao ane ry havako hoe efa napetraky ny tompo ilay natiora amin'ny fahatsarany. Efa napetraka Andriamanitra ao anatintsika ao izany fahatsarana izany. Fa saingy ombonantsika mandrakariva amin'ny apôstôly Paoly hoe tsy ny tsara izay sitrako mandrakariva ny tanterako hoe tena kasitrantsika tokoa io fahatsarana io. Fa misy hatrany ilay fisotoman'ilay tenany io tamahatonga antsika andaha ary tsy ampipotra ilay fahatsaran'Andriamanitra ao anatintsika. Eto dia ny teny grika ampiasain'ny soratra masina entina hanambarana ny hoe tahaka ny ahoana tokoa ny endriky ny olombelona naharen'Andriamanitra azy dia mampamberina antsika hoe fa prédestiné ho tsara ny olombelona. Nefa tsy tafatoetra tamin'izany izy fa nisy ny fahavalona limba dia nitondra ny fahotana teo amin'ny olombelona. Nampitodika antsika izany tamin'ny fiarahan'i Jehoandriamanitra nandeha tamin'ny Adama sy Eva tao an-Sahedena. Ary tena fifaliana ho an'Andriamanitra mandrakariva no nitsidika azy ireo tao amin'ny saha ary afaka nifanaritra tava-mivantana tamin'Andriamanitra ny olona satria mbola tao ilay fahatsarana, mbola tao ilay fahatanterahana niaraka tamin'Andriamanitra. Rehefa namalala rehetra ao ny tompo rehefa tonga i Jesosy Kristy io dia niara nandeha tamin'ny olona izy.
namerina indray amin'izany faniriana sy fikasan'Andriamanitra tsara izany hiara-onina sy hiara-mandeha eo amin'ny olony. Fa isika ihany koa amin'ny andro ankehitriny efa nomeny ny tompony ny fanamasina dia miara-mandeha ny anivontsika eny Andriamanitra mampamerina amintsika an'izany hoe no ariana tamin'ny fahatsarana ianao ka tokony hatateraka ny asa tsara ihany koa ao aminy. Ravana malala rehetra ao amin'ny tompo famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola ampatsahivina antsika fiangona zany androany. Efa vita ny famonjena. Fa zany famonjena zany dia mila raisitsika tanandroa. Mila tanany zany. Fa io famonjena io miandry validation any an-danitra io. Voatanteraka amintsika hoe ianao tokoa dia isan'ny voavonjy. Ka lalany hitondrany Jesosy Kristy atsika maniraka atsika hiasa isan'andro dia mampanantona atsika tsikelikely any amin'izany famonjena zany. Fa tadio ry afaka fa ny Andriamanitra tsika dia feno fahatsarana sy miasa amin'ny fahatsarana. Tarihany koa tsika kehitriny mba hangataka mandrakariva ny fanamasina. Mba hiasa amin'izany ao anatintsika izany fanamasina zany mba hanaovantsika safidy ho amin'ny tsara. Ho azy Andriamanitra rehetrany any voninahitra fa isika kosa hitombo mba olona mahatoky eo anatrehany mandrakariva. Amen.